Eny avy miarabantsika mpanaraka ny fandarana Honoa pastora izay fandarana mpandesaky ny zoma hariva raha misy lohahevitra, tsy voatery moa hoe misy lohahevitra fa arakaraky ny trangam-piarahamonina, arakaraky ny vaovao, arakaraky ny zava-misy manodidina no anaovana an'ity fandarana ity. Ho an'izay mbola tsy mahalala azy zany dia le Honoa pastora isaky ny zoma dia somary mivelatra amin'ny fiainam-piarahamonina, fiainam-pirenena, fiainan'izao tontolo izao, ny andavanandrom-piainantsika zany, satria isika manana fomba famaky ny soratra masina toy ny an'i Karl Barth le hoe je tiens la Bible dans ma main gauche et je tiens le journal dans ma main droite, zany hoe sady ahoana ny fomba famakiantsika ny vaovao-piarahamonina tarafina amin'ny soratra masina ary ahoana koa ny atrehantsika ny fiainam-piarahamonina miainga avy amin'ny soratra masina. Ny lohateny izay efa nolazaina tamintsika hatramin'ny maraina ny hoe fifidianana amin'ny 2023 zao. Io zao no malaza, manokatra Facebook ianao dia rakotra an'io resaka fifidianana 2023 io sahady ny vaovao. Dia efa somary tira eo zay ny fiteny vahiny ny vahoaka malagasy sahady. Dia araky ny fampianarako dia hoe tokony hisy impact ary manana influence amin'ny fomba fandinihan'ny olona ny fiainam-piarahamonina koa tsika kristianina ary manana ny fijerintsika dia mitondra ny anjara biriky kely ny amin'izay. Ka rehefa mijery ny vaovao aho dia ohatran'izay ny zavatra tsikafo hoe ohatran'ny hoe miandry mesia zany le malagasy. Mijaly loatra izy, fahadiran'ovana loatra izy manoloana ny fahoriany sempotra ary rehefa sempotra dia mitady olona isarangotana hoe iza ny olona mba hanafaka anay amin'ity fahantrana ity na zao fahoriana zao. Miandrandra mesia ve ny malagasy amin'ny 2023? Hitaritako ny resaka aloha dia zao, ety am-piandohana dia efa mialatsiny sahady aho, tsy teny hoe mampitandrina fa mialatsiny sahady ho anareo izay manana fironana somary conservateur na koa hoe pseudo-puritain piétiste, dia tsara angamba ny maka sisiny nareo mba tsy ho tafitohina na koa mety alahelo, mety ho sorena fa misy zavatra ho lazaiko izay mety tsy hifanandrify amin'ilay langage mpivavaha. Izay mahatonga miteny mialoha eto hoe tandremo avis aux âmes sensibles ny zavatra ho teneniko eto. Toy izay koa ho anareo izay eo amin'ny mpisehatra ara-politika ao Madagasikara. Ny zavatra izay mila fantatsika vahoaka malagasy dia tsy ara-pidrano aho fa raha ny marina tsy isika vahoaka velively no mametraka ny mpitondra izay olona hitondra antsika ao Madagasikara. Misy zany atao hoe faiseur de roi zany. Misy izy ireo no mametrapetraka ny zavatra rehetra.
eto koa zany dia hiala tsiny betsaka aminareo faiseurs de roi, politiciens véreux, fa ny zavatra zo lazaiko eto koa dia zavatra tena contre courant ny fisainanareo. Eto zany a dia fijerin'ny olona vitsy anisa na koa na mety mifamadika am'izay le maro anisa mangina, le majorité silencieuse, zay ngamba ny mety kokoa e. My porte parole ny majorité silencieuse ny page RGL, satria za dia électron libre, za tsy manana couleur politika ho arovako, za koa tsy manana compte à rendre amy lehibeako, satria raha ohatra ka pastora amina fiangonana anankiray ny Madagasikara de hoe mbola manana ny FFKM eo ambony lohako, ny FFKM koa nefa manana fijeriny, izay lazaiko eto hoe miala tsiny iteny hoe tsy neutre ny FFKM hatramin'ny voalohany hatramin'izay, fa on nous a fait croire fa hoe ray aman-dreny neutre reo. Non, na tiatsika na tsy tiatsika manana ny tendance ny daholo reo fa misaromana fotsiny hoe ray aman-dreny. Donc za zany je suis libre de dire ce que je pense. Je dis tout haut ce que les autres pensent tout bas. Libre zany. Za zany tsy voafatotra ao anatina prison doré du politiquement correct ou du religieusement correct. Zay misy ny fananiko eto amin'ity pays ety tsisy parazarazany na fitafy. Nanao fananiana misy nanao an'ity col pastoral aty, fa ny mifanohitra am'izay no ataoko. Zany hoe na dia homme d'église raha entre guillemets na dia pasteur raha dia hilaza zavatra tsy religieusement correct na hoe ecclésiastiquement correct, fa ny mifanohitra am'izay mihitsy azy. Zay nyty pays ity ary ray no misorako an'Andriamanitra manana an'izay liberté de pensée zay manana an'izay liberté d'expression zay satria j'ai pas de compte à rendre à qui que ce soit. Misy aminareo misy manoratra hoe ianao ve misy olona mifehinao eo ambolinao manao an'ireny fampianarany reny na milaza an'ilay zavatra zay anao de hoe zay ho ny antony mahatonga sahy ny teny an'ireny satria tsy misy Andriamanitra ihany le ao tapon'ny lohako atahorako. Fa za tsy manana compte à rendre amizamiza mihitsy. Donc zany tiako hazava zay resaka zay. Aveo ny tsirairay tonga am'le tenin'ny madamako zay, madama anitra hoe zaho izy tsy tompon'antoka amin'ny fandraisanao ny teniko, fa za tompon'antoka am'izay zavatra lazain'ny vavako. De averiko zay tenin'izay, indramiko zay tenin'izay hoe za tompon'antoka am'izay zavatra lazaiko, fa za tsy tompon'antoka am'izay zavatra zay fomba fandraisanao, zay zavatra lazaiko. Afaka miteny ianao satria anao mety hoe mouvance Rajoelina, de ozana hoe contre Rajoelina na pro Rajoelina, mety mouvance team ianao dia satria ny olona manao lecture en fonction. Zay masy ny olona tsy libre. Ianareo anatin'ny antoko politika reny tsy libre, fa ianareo tsy maintsy manao lecture sociétale miainga avy amin'ny appartenance du groupe-nareo. Ohatr'izay koa ianareo anatin'ny raha ny fiangonana reny ianareo koa tsy libre fa manao lecture miainga avy amin'ny appartenance na groupe religieux anareo. Za ndray nefany tsy manana appartenance na groupe religieux fa za libre. Ary amin'ny maha libre azy indrindra dia malalaka ny fiteniko. Zay zany tiako hazava zay. Inona ny antony nahatonga nifidy an'ity lohateny ity androany de mijery ny fomebiseby ny andaniny sy ny ankilany ary samy manomana daholo ny fifidianana amin'ny 2023. Mazava be izy on est en plein pré-campagne. Afaka mandainga daholo tsy manao campagne akory zay fa mandeha mihaino ny olona, mandeha miresaka amin'ny olona. Mavandy campagne anaty plein campagne atsika zao. Ohatr'izay koa ianareo amin'ny fitondrana mamita ny asa zay napetraky ny gouvernemanta sy ny sisa zay manao sosialy anaty campagne daholo nareo fa aza mandainga aminay vahoaka. Zay ny marina.
ianareo mpanao politika opposition koa dia ao anatina campagne koa fa manana ny fomba anareo ianareo sasany zany miforona tapika etsy mouvance panorama ifim tapitapika eo taloha tsisy an'izany fa zao lasa mipotra tapika donc vous êtes tous dans le même sac ka dia eto a zany dia tonga am'le fiteny frantsay indray hoe je dois jeter un pavé dans la mare comme d'habitude zany hoe raisiny olona am'le hoe io ndray ianao fa hitsatsainiko amy zavatra tsy tokony igeny idirako mihitsy ary zay ny rôle ny théologiana mahafaka ohatrany philosophe milaza ny aviany za koa théologiana milaza ny aviako ny amin'ny fiainam-pirenena ary manana ho lazaina am'izany satria sasany mieritreritra hoe tsy tokony hitsofoka amy raha-pirenena nareo safady mitsofoka mihitsy ary hoe manako ho lazaina ny antony mahatonga ahy manana zay toe-tsaina zay hoe jeter un pavé dans la mare mba tsy hahatonga atsika malagasy ho mouton de panurge le manara-dreny rano fotsiny manaraka ny zay lazainy olona fotsiny de hoe antony ray de any fa mba manana fijerinao manokana donc zany a tsy ho ataonareo apondra be na ondro be fahatany manaraka eo fotsiny zay zany karazana fampidirana hiditra am'lay lohateny am'izay hoe mesia no andrasan'ny malagasy mesia no andrasan'ny malagasy eto a zany defa mireconnaître eto fa izay lohateny zay lazaiko zay a dia manana endrika ironie tsoriko zany tonga de aloha de tsoriko misy ironie ao ambadiky le lohateny miandrandra mesia ny malagasy satria nahoana izay mihitsy no nitezana atsika hatram'izay na tiatsika na tsy tiatsika no beazina tam'izay mihitsy ny vahoaka malagasy miandrandra olona aiza re mba misy olona marine zay ve nolazaitsika iza re ny olona mba hanavitra an'ity fireneny ity e iza indray no ilatsaka ho filoham-pirenena mba zao sy zao zao zany hoe nafantoka tamina olona foana tsika nafantoka foana am'le hoe le homme ou femme providentielle homme et femme providentielle zay foana ary zay fotom-pisainan'izay a de nolovaitsika eto zany tsy milaza hoe contralise na contralise fa milaza ny fe nolovaitsika tamin'ny mpanjanakany frantsay satria raha mijery anareo ny figure présidentielle ao Madagasikara de mitovy tsisy valaka amin'ny figure présidentielle any Frantsa ny figure présidentielle any Frantsa dia ny titre hoe président presque sacralisé mihitsy mba tsy lazaiko hoe misy arrière-plan monarchique misy arrière-plan monarchique ohatrany hoe manana fotom-pisainana hoe mpanjaka zany hoe na dia république aza dia ny fomba fitondrana sy ny fametrahana an'le fahefan'lay filoham-pirenena dia fahefana mpanjaka zereo tsara nge na ny mouvement ataony zareo reo hoe ny fietsiketsena ataony zareo reo hoe dia mipetraka any amin'ny aitiarinao a hoe mpanjaka izy de ianao zany a sujet tsy citoyen fa sujet de ry zareo souverain tsy refesy mandidy ary manana droit de vie ou de mort amin'ny olona eo ambanin'ny fifeheza zay ny zavatra misy zay lazaiko anareo hoe misy arrière-plan monarchique ny figure présidentielle malagasy satria copie-coller ny figure présidentielle frantsay zay azadino fa ny figure présidentielle frantsay de tena misy arrière-plan monarchique na dia milaza ary izy hoe on est une république sur papier mais dans la pratique dia c'est un souverain
il détient tout le pouvoir eo ampelantanany fahefana rehetrarehetra zay ny ray lay lohateny koa faraniko misy zany hoe miandry messia d'ailleurs nisy olona nahatakatra an'io zavatra io ary tsy hanona anaran'olona fa fantatrareo ny olona zay tiako lazaina dia fanaininy mihitsy izy no miteny hoe izy no messia de ozy ny olona hoe adaladala mandrevin-gadra mihevitra azy ho Andriamanitra ie raha première lecture superficielle de marina ny tenitsika fa rehefa tena dininao de zao izay no lalana mahomby ahafahana mametraka fahefana rehefa atao hoe napetraka Andriamanitra io olona io manamora amitsika malagasy amin'ny anthropologietsika malagasy rehefa hoe io no napetraka Andriamanitra dia manaiky tsy fidiny isika zay ny sensen'le messia tsy misy olo afaka mikasika ny messia zany raha zay ngamba lazantsika azy de mampime atsika reny olona mitsangany etseroa hoe mitony tena ho messia reny fa ny tena marina isika malagasy de terrain favorable mihitsy Madagasikara am'izao contexte misy atsika zao ny am'le hoe miandry messia tena izay mihitsy no andrasany gasy iza ny messia anafaka azy de ao anatin'le toe-tsaina messia de zao izy tsy mila miasa be izy mbola mipetraka am'le hoe au pays du moramora izy teo fehezina izy teo discipliné izy tsy te hamokatra fa izy mila karakaraina ary mila olona mamana azy vary maraina atoandro arivo izay mahatonga atsika manaiky veriveren'ireo olona reo fa hanana vary maninona moa tsika milahatra mety ami teny nareo ka mahantra ane ny olona pastora de bazara ary misy aniny tsy manda fa ils ont compris hoe isika malagasy zany de manana le toe-tsaina assistana le assistana le hoe iza no hanome hanina fotsiny anao miandry anao zay président miandry anao zay monsieur le ministre miandry anao zay monsieur le maire fa tena sahirany zay ato dia miandry ny fanampiana avy any aminao izay foana no ny tezanatsika izay lazaiko hoe on vit dans un état providentiel un homme providentiel un messie mazava an'izy misy kokoa miditra landalina kely misy théologien protestant alsacien anankiray atao hoe Albert Schweitzer ho an'izay mahafantatra azy Albert Schweitzer alsacien izy io avy any amin'ny faritra Strasbourg iny nanoratra article ity théologien ity efa théologian efa tany amin'ny taonjato lavitra tany zany de ny article soratany intéressant be ny hoe ny contexte ny ainan'i Jesosy ozy izy ny vanim-potoana ny ainan'i Jesosy zany de vanim-potoana tena propice ny amin'ny atao hoe attente messianique izay no zavatra ny ainan'ny olona tamin'ny andron'i Jesosy ary tsy Jesosy rery no lazaina hoe messia fa efa nisy messia karazana messia be de be tamin'ny andro izay mahatonga ny josy isaky ny paska karaza paska atsika afaka vetsivetsy eo dia inona ny attente ny zanak'Israely rehefa mamonjy an'io paska fety paska io any Jerosalema miakatra any Jerosalema daholo ny diaspora jiosy rehetrarehetra marina fa hoe hanao pèlerinage fa izao misy attente messianique angezabe tao am'zareo hoe amin'io paska io no mety ho avy le messia hanafaka zareo ambany vahoan'ny romanina satria azadino fa ny paska jiosy dia fahatsiarovana ny nanafahana ny zanak'Israely teo ambanin'ny vahoan'ny egyptianina donc zany zareo manantena foana fa ny paska de mbola hanafahan'Andriamanitra azy reo amin'ny mpanjanaka donc nisy motivation politique ao ambadiky ny cérémonie religieuse misy attente politique ao ambadiky ny cérémonie religieuse zay ny zavatra nisy tamin'ny andron'i Jesosy zany
Ary tamin'ny andro ny be dia be ny olona nanao autoproclamation hoe za Messia, za no hanafaka anareo amin'ny fanagenjana politika hanafahana anareo. Donc zany cas an'i Jesosy tsy cas isolé na cas maningana fa misy maro. Ary hita taratra amin'ny filazantsara ohatra fa imbetsaka anie Jesosy no saiky nalainy vahoaka ankeriny. Saiky nalainy vahoaka ankeriny. Hatao inona? Mba ho atao mpanjaka. Satria ny olona zay nilevan'ny olona le Mesia hanafaka azy amin'ny hanoanany, hanafaka azy amin'ny fahoriany, dia mila Mesia izy, dia saiky nataony zareo ankeriny Jesosy ho ampiakarina eo amin'ny fitondrana ho mpanjaka. Jesosy tsy lety dia nandositra izy. Zay le contexte. Ary zay contexte zay koa nitsapako eto Madagasikara. Ao anatiny rehefa ao anatin'ny fahantrana lalina ny vahoaka na ny firenena anankiray dia orienté amin'ny fitadiavana olona anankiray hanavotra azy. Izay foana nefa nahavoatsika tao Madagasikara. Le fiandrandrana olona, le fametrahana olona eo ambonina piédestal. Isika reo nizaniza reo mpitondra ny fandimby reo samy nanantena daholo tsika hoe mila olona manam-bola. Eto dia mialatsiny aminao ngia Norbert Lala Ratsirahona natononiko misy ny anaranao satria ianao miteny anty tao amin'ny vaovao hoe raha olona tsy manam-bola aza milatsaka ho fidiana ho filoham-pirenena fa mandrebirebo vahoaka fotsiny ihany. Izay mihitsy le mentalité nitezanantsika hoe mila Mesia, zany hoe mila olona manam-bola. Zay ny atao hoe Mesia amintsika. Mila olona malaza, mila olona mahitahita, fa raha olona tsy manana an'izay parametra dia tsy mendrika ny hitondra ny firenena. Izay anefa no laviko tanteraka eto, satria le Mesia tsy izay mihitsy le olona hitondra, tsy Mesia ny olona hitondra. Mitondra teto ny manam-bola, inona ny vokany? Mitondra teto ny malaza, mahitahita, inona ny vokany? Satria nahoana? Ireny olona reny mialatsiny aminareo fa za hitsy be androany. Ireny olona reny dia olona miainany amin'ny atao hoe aristokrasia bourgeoisie malagasy. Ireo olona tsy miara-miaina amintsika vahoaka reny. Dia iny no présentena aminao tapitapika eo du jour au lendemain hoe ity olona ity mety aminareo. Mais ces gens-là, ils n'ont pas les pieds sur terre. Reny olona reny ane ka miaina ao anatina monde hafa. Fantatrareo hoe fa reo olona reo manana fivoriany zareo manokana any, zay tsisy ifandraisany amin'ny fiainantsika andavanandro. Rehefa mihetsika ny lohany, misy olona niresaka tamiko mihitsy hoe tapitapika eo zalahy dia tonga dia mandray avion privé, jet privé dia mandeha any ivelany manao partie de golf. Misy an'izany eo amintsika ao. Manana soirée privé zareo, manana fiainana hafa mihitsy, zareo miaina monde hafa. Dia izy anefa no présentena aminao Mesia. Ho Mesia hanavitra anao, tsy fantany akory ny fahorianao. Le Mesia izay lazainy soratra masina nefa dia tena nidina ka niara-miaina tamin'ny vahoaka ary mahalala ny fahoriana. Fa ny zavatra misy dia zao, isika malagasy dia on dirait que nous aimons rêver. Tiantsika le ampanofisina. Manofitsika mahita azy mandeha hélicoptère, manofitsika mahita azy mandeha tôbila tsara tarehy. Dia hotsika mba te ho tafita oatra azy koa na andeha ambaka ny lohanao aza tsy ho hitovy aminy ianao satria monde roa samihafa ny misy anareo. Tontolo roa samihafa ny misy anao sy reny olona reny. Izy rehetrarehetra ao anatin'ny antoko politika samihafa ireo mody mizarazara amina parti politika fa ray andro reo. Miokaonany amin'izay alehany any, dia zareo samy zareo any, reo no qui partage le gâteau entre eux. Fa aza mandrebirebo vahoaka eto, aza mifandrebireby eto. Ary tsika vahoaka malagasy aza manaiky ho rebirebeny fa izy ireo olo raiky avao. Ce sont les aristocrates, les bourgeois.
qui n'ont jamais connu la faim. Tsy nahalala an'izany atao hoe hanoanana zany, tsy nahalala an'izany atao hoe ahoana fandaovana écolage ny mpianatra zany, tsy fantany zany. Déconnecté amin'ny réalité satria tsy réalitény misy azy mihitsy zany. Ka niazy zany ny oui, univers parallèle mihitsy, tena miaina univers hafa mihitsy reo olona reo. Ka satria tsika miandry Messia, sanana daholo dia miandry Messia. Dia zao ary, eto amin'izay rehefa hoe avy eo za sensible fa hiteny zavatra somary mavesabesatra eto. Te hanipy-hevitra ary sosokevitra. Ary ty sosokevitra ty sérieux eto miteny fa tsy mikivalavala. Ary ity hevitra zay lazaiko ty dia contre-pied amin'ilay mondeny zareo aristocrate bourgeois reo. Ono ary retsy. Inona moa ny olana raha mba misy olona, ka tsika tsy maintsy mifidy satria zay ny lalàna i monsieur Ilan dia raha mandimby soa. Inona moa ny olana raha mba misy olona milatsaka ho fidiana contre ny système misy ohatra ny ngiahy Coluche tany Frantsa tamin'ny 1980. Marina fa tsy nilatsaka izy ny farany. Asa raha tadidinareo Coluche tamin'ny 1980 taorianan'ny Giscard d'Estaing dia nilaza hoe hilatsaka ho filoham-pirenena, akanjo moa i François Mitterrand lany. Fantadidiko raha manaraka tsara tantara nareo afaka mijery. Niomezan'ny olona aloha Coluche rehefa nilaza hoe hilatsaka izy. Dia rehefa nandeha teny nanomboka nikorapaka amin'izay ny klasy politika rehetrarehetra atao Frantsa. Satria nijerena ny intention de vote niakatra be ny Coluche. Nefa izy mbola tsy officiel ny candidaturany fa mbola nilaza fotsiny izy hoe hilatsaka mpanoha. Fa izy misy calcul nataony, izy fatany fa tsy hanao izy, fa misy zavatra tena tongavany. Dia rehefa nanontaniany mpanao gazety i Coluche hoe ianao zany manantenanao ho lany satria inona ny antony? Ianao tsy manana équipe, ianao tsy manana fond de propagande, ianao olona tsy sortant-ny école nationale d'administration l'ENA malaza be any Frantsa zay iny no atao hoe établissement frantsay miproduire leader politique. Zay tsy mivoaka ny ENA zany tsy tafavoaka any Frantsa tamin'ny fotoan'androny. Dia ozy izy Coluche, za ozy izy mireprésenter ny abstentioniste rehetrarehetra eto Frantsa. Za ozy izy misolo tena ireo olona rehetra tsy tonga ny fidy satria leo politika. Ka rehefa ireo olona tsy nifidy rehetrarehetra hatramin'izay ireo no natsiaro hoe misy olona maha-représenter azy hors système. Hors système. Zany hoe tsy mivoaka avy atsy amin'iretsy zala aristocrate, zala bourgeois retsy, fa olona hors système mifoha tamin'ny torimasony daholo le majorité silencieuse. Dia tamin'izany fotoana zany sans signature fotsiny no ilaina hoe parrainage na candidature na présidentielle tany Frantsa. Dia rehefa nilatsaka Coluche ary rehefa hitanao fa niakatra ny pourcentage ny Coluche dia nampiakary zay nahatonga le 500 signature parrainage tany Frantsa. Historiquen'iny 500 signature dia nohy Coluche. Zay misy ny tanjon'ny Coluche hoe on va bousculer l'aristocratie française, la bourgeoisie politique. Dia ino no akako inspiration? Hoe reo candidat mialatsiny ekery aminareo reo candidat efa nitonona na tsy nitonona fa fantatra fa ho candidat rehetrarehetra reo ao Madagasikara reo mba fanjerenareo daholo ve ny CV an'ireo, CV za tsy miteny CV hoe taiza izy nianatra au niveau ny aristocratie daholo any reo. Olona tsy avy aty amin'ny sarangatsika zany reo. Représentant ny zalahy ery ambony any reo. Dia ho za eto hoe ka rehefa zay fanao an'izay any satria mitady Messia any, dia zay mitady Messia entre guillemets, ataoko entre guillemets amin'izay ny terme eto, hors système.
ndao rangahy hitady olona ohatra amin'ny Coluche ao Madagasikara. Iza no azo atao Coluche ny malagasy? Rien que pour perturber l'opinion publique. Dia rehefa nijerena le résultat ny Coluche, mbola tsy nisy fifidianana fa le résultat ny olona misy engouement populaire am'izay nanaraka ny Coluche. Dia gaga ny olona efa ahoana zao résultat zao? Dia zao zany hoe zaho izy mamerina ny olona amin'ilay triste réalité quotidienne. Teo no natombohan'ilay resto du cœur. Les restos du cœur io tompoko initiative an'ny Coluche sy ireo namany vitsivitsy hoe zaho izy Coluche dia zavatra palpable ary tsotra, ndao samy mitondra zay ambina mofo topaina any an-tranony ihany, ohatra hoe nividy tsena ianao dia nividy paty, mba paty anankiray hoentinao dia apetrako amin'ilay magasin banque alimentaire. Izay ny atombohan'ilay resto du cœur. Dia mandrak'ity androany ho anareo any France mahalala tsara, tena lasa institution mamonjy olona mahantra maro ny resto du cœur. Ny resto du cœur tompoko tsy avy aminy zareo bourgeois fa avy amin'ny olona hors système. Taty aoriana moa izy lasa institutionnalisé mazava ho azy. Lasa institution lehibe indrindra any Europe. Fa ireo candidat rehetrarehetra ireo, zay anana amintsika ireo olona rehetrarehetra ireo dia vokatry ny fruit du système daholo. Fruit du système daholo, ce sont des aristocrates. Aristocrates bourgeois zay milaza daholo hoe azonay ny fahorianareo vahoaka. Dia ho za hoe mon œil. Ka eto ilaza zavatra somary, tsy hoe somary fa tena mety créer, tsy hitany hoe buzz fa mety créer resabe fa ho lazaiko eto. Ary ataovy tafita any amin'ilay olona tokony ampitana azy. Eto aho zany dia izaho raha manatombotsoa zafinandro Jean-Luc dia manao antso avo hoe mitady Coluche. Mitady Coluche malagasy hilatsaka juste pour faire peur le système. Andao porofontsika amin'ireo aristocrate ireo fa aty amin'ny vahoaka ny fahefana. Marina fa tsy ho lany io olona io satria fantatsika ny système, ils vont tout faire pour étouffer. Ça il faut le dire. Oui, zay indrindra izy. Eto aho zany dia miantso any koto lehilahy mahitso ambo. Iny Coluche-tsika iny. Zany hoe qui a une grosse gueule. On a besoin de quelqu'un qui a une grande gueule. Dia mety ho tafotoana zao ny mpivavaka hoe olona tsy mino an'Andriamanitra ve no atsonao hilatsaka? Eny tompoko. Satria zao, za tsy na zany tsika tonga avy eto hoe mila olona ohatran'ny Coluche. Coluche zany anie ka olona mpiany ihany. Ho an'ny olona zay mahalala ny Coluche, mpiany ihany, mivaralila, olona miteniteny foana eny amin'ny scène. Kanefa les Français l'ont écouté. Zay lazaiko anareo zavatra lazaiko eto zavatra somary hafahafa tsy ohatran'ny isan'andro. Je le dis, un peu de légèreté nefa koa de profondeur politique koa. Que tout le monde ait son propre champion. Tsy maninona. Ka dia mitodika aminao aho ngiahy koto lehilahy mahitso ambo. Tsy fantatro raha renao zao antsoko zao. Fa ampitao any aminazy ihany satria mety misy aminareo mpanaraka pejy eto, mpanaraka ny pejiny ihany. Vonona hoe ny aty hanoana anao raha hilatsaka ho fidiny ianao. Mare tsara nareo zay. Vonona ny aty hanoana anao raha hilatsaka ho fidiny ianao. Na dia fantatro aza fa tsy ho lany ianao. Dia hoy zanareo hoe mandany vola, mandany herim-po fotsiny ianao zany. Ie, misy antony. Il faut passer le message
à la classe bourgeoise malgache, à la classe aristocrate izay nampahandra an'ity fireneny ity, izay manarabaraba an'ity fireneny ity. Ianareo tsy mihena fahoriana vahoaka ireo, mila ianareo mba mangovotra indray koa. Zay mahatonga nanao l'introduction, zaho tsy manana couleur politique, zaho tsy manana tendance, ary mety anafitohina ny mpivavaka aza lazaiko satria olona entre guillemets gentilisa no atsoko, satria misy antony zay zavatra zay, zay le image zay mihitsy ny tiako icréer choc, électrochoc, hoe efa tonga am'zany état zany le vahoaka malagasy satria tellement sempotra zahay. Ka zay tsy mijery tsony hoe ty até ty tsy até, fa iza ny olona miara-mijaly aminay nefa manana grande gueule, afaka hitondra ny feonay juste pour vous perturber. Mazava zay teniko zay a, mahitsy zay teniko zay a, ary tazomiko hatramin'ny farany zay teniko zay. Ka mitodika aminao ikoto. Be ihany mba manaraka aina ny pejy. Ianao no hitako manana le critère en Coluche. Humoriste ianao, tu n'as pas ta langue dans ta poche, tu choques l'opinion publique. Izay no ilaina. Mila électrochoc aloha le vahoaka satria le vahoaka efa chaos technique mihitsy. Ka raha discours malamalama, raha discours lisse, plus c'est lisse, ozy izy l'expression, plus c'est lisse, plus c'est louche. Donc mila zavatra hors système tsika. Mila zavatra hors système tsika, ary mila olona hors système tsika. Fa raha reo olona présente anareo amiko reo a, miala tsiny fa tsisy raisiny reo amiko. Fa mbola le olon'ny système ihany reo, mbola olon'ny aristocratie ihany reo, mbola olon'ny ina filaza azy, mbola olon'ny bourgeoisie ihany reo. Fa anao olona amin'ny andromby tany amin'ny faritra nisy anao tany. Tu as ramé pour arriver là où tu es actuellement. Za tsy miditra ny fiainanao privé. Amiko zany mila zavatra palpable sy tangible ny vahoaka, zavatra tsotra. Inona moa ny antony tsy nitiavan'ny olona ny Dieudonné any France? Humoriste frantsay kanefa ny humoriste tsy vita le mampiomehy fotsiny dia mitehaka daholo ny sanana, fa ny ao ambadiky ny hevitry Dieudonné dia il a dénoncé le politiquement correct sy hypocrisie misy tao Frantsa. Ny afarany dia nasiana nakatona daholo, tsy nisy navela handray an'i Dieudonné ny salle de spectacle rehetra rehetra. Ka izay no zavatra resahako eto. Hafa kely ty honao pastoral rao ty, mila Coluche malagasy ny gasy. Quelqu'un qui a une grande gueule, quelqu'un qui peut faire un électrochoc. Dia zaho manolo tanana azy, na dia hoe be tratony be novitsy ary tsika tsy olana zany, fa au moins qu'on puisse entendre la voix des pauvres. Au moins mba misy samitondra ny feon'ny vahoaka faran'izay mahandro, ary tsy misy olona eo amboninay, satria ikoto miteny an'izay tsy manana olona mifeha, za koa tsy manana olona mifeha, donc libre ny vavanay roa lahy, afaka miteny zay tianay ho tenenina, satria zay tsy manana olona mifehy anay. Zay ngamba ny afatra ampitaiko hianjaranareo ny mampita azy any. Eny tompoko, afaka tezitra zay ho tezitra, afaka ho tafitohina ianareo piétiste sy puritain, hoe fa inona ty nahazo an'ity le pasteur, inona nahazo azy? Tsy j'ai la tête sur mes épaules, mandinika aho vao milaza zavatra fa tsy sanatria hoe hiteny fotsiny, fa ty tonga am'ilay tenin'ny soratra masina ane raha olona. Zao le tenin'ny soratra masina, ny adala no ampamenatra ny endry. Reo olona reo sy ho azo endry daholo. Ina olona endry? Olona éduqué, olona nianatra taty andafy, olona avaram-pianarana, olona diplômé, olona issu de la haute société bourgeoise malgache.
no heverinay ho sazy ianareo kanefa ny zao ny etan'ny firenenay zao ny etan'ny firenetsika ary dia aleoa ny adala indray no mitondra eka le olona lazayntsika fa adala mitaiteny foana jilamboto aleo mba hoentina ka dia manolotra any koto aho mba hirotsaka na de fantatro aza fa tsy ho lany ianao mialatsiny aminao koto tsy hoe kory ianao ny tsy mahavoaraha fa fantatro fa tsy maintsy anao rodobe sy tambabe reo tsy eken'ireo zany mihitsy hoe hampitsimbajiky ny rafitra tanatohatra misy ao Madagasikara hoe zahay natao hitondra satria zay eto ianareo aty fa au moins on a essayé de mba any aoriana any misy ankizy sahy hitsangana zay ny tena tanjony e au moins misy olona any aoriana any sahy hitsangana ny ankizy hoe hay matoa raha ny sahananao zany koto sy RGL afaka manao zay le tanjonay zay zany tianao effet domino hoe hametsika ny ambopotsika vahoaka malagasy tsy mahomby indray mandeha tsy mahomby ho faharoa fa any amin'ny fahatelo mahomby am'izay zany ny atao hoe manana vision à long terme fa tsy vision à court terme fotsiny hoe io fifidianana fa manana vision à long terme inona long terme rehefa donainana foana chaque élection ka misy mouvement populaire parallèle zay tsy mivoaka avy am'retsy tsy mahazatra retsy tsy maintsy taitra amy torimaso ihany le vahoaka zay le zavatra tiako lazaina zany ka ny fomba fanaovana politika tsy hoe olona hitondra firenena ihany na hoe hitondra ho lasa filoham-pirenena tsy zay ny atao hoe politika de zao hoe mitondra ny hevitry isika mba afaka hanetsika any anatin'ny vahoaka réflexion zay le izy dia zay ihany fa tsy laza zavatra lavabe mba tadidinareo zavatra lazaiko eto fa mila mifoha amy torimasotsika sika fa tsy rangalitsika foana amina projet fampanofisana ny olona fampanofisana ny olona ampanofisina foana isika de tiatsika koa ny le ampanofisiny fa raha vao candidat avy any ambony zany avy am'ireo bourgeois sy aristocrate reo am'izao système zao dia logiciel efa hitatsika zany ny eo ihany ny eo normal anie le vahoaka tsy mihetsika aminazy fantany ara fa tsy manjary le raha satria mialakasy de mitram-bodepony olona ny vokarina système anankiray sy logiciel ray daholo reo inona moa no vokariny eo baratinage sy blablaterie ny betsaka allo mila olona ohatrany colusy tonga dia inona nataony colusy natsony daolo namany hoe mitondra mofo-dipaina mitondra dobera mitondra fromage mitondra akondro mitondra pomme mitondra voasary de andao tsika anangana magasin inona filazany azy ity banque alimentaire de samy mitondra ny olona de iny mifampizarana ide nampomeny olona tamy fotoanandro hoe inona koa zany ohatrany resaky ny olona eny amin'ny moron'arabe zany miale voara ho an'izay mipetraka aty ampitananomasina malala fa io ne ny resto du cœur am'izao fotoana zao ratsy io resto du cœur io am'izao crise économique mavaivay zao be de be ny olona tsy mihinan-kanina ty Europe vidiny zavatra ty Europe fotsiny fa ohatrin'inona ka izay no mahatsara an'le Sile Colusy tsy lany président Colusy fa nahavita zavatra anankiray izy izay le tiako atongavana ny fahasahitsika hitsangana ngia ikoto lehilahy maitsambo dia na tsy ho lany ary tsy ho lany ianao aloha mialatsiny ahy teny an'izay fa misy zavatra misy na tena lasinao misy courant mandeha any anatin'ny lohan'ny olona any hoe il y a quelque chose qu'on peut faire misy zavatra azo atao kay misy izay no
mba tiako zaraina am'ty takariva ity. Saotra anareo nanaritra ny eno de manay fotoana amin'ny manaraka indray. Samita ain'Andriamanitra.